fanazavana zava-miafina fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny bokony enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina andaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay araka ny fotoana efa mahazatra antsika izay manaraka tsy takaka nyty fahita lavitra ity amin'izao ora izao dia ny zava-miafina hoentiny ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinany sy ny fiaina mandrakizay no arahanao zany hoe raha sambany ianao androany no hijery an'izao fandaharana izao dia ny fikambanana no manazava zava-miafina eto amin'ny fahita lavitra miarabanao ny tenako ary ampifaliana ihany koa no androsoana ao anatiny tokatranontsika amin'ny alalany ity fandaharana hoentinay ity maniry ihany koa izahay avy eto anivon'ny fikambanana ny anananao faharetana sy anarahanao tsy tapaka nyity fandaharana ity fa zava-miafina maro be no mbola ho ampafantarina sy ho azavaina eto efa nazavaina teto ny makasika nylay bibidy roa mpanompon'ny dragona ary ny tena marina mbola ao anatin'ny fanazavana ny asan'ilay bibidy voalohany aloha isika efa lavalava ihany zay fotoana nanazavana ny apokalipsy toko 17 izay kanefa hatramin'izao dia mbola tsy voazava mazava tsara mbola tsy tena tafita teto amin'ny fanazavana no henoko teto zany ny tena zava-dehibe rehitra voalaza eo amin'io apokalipsy toko 17 raha fitinina fotsiny apokalipsy toko 17 dia manambara ny bibidy roa mpanompon'ny dragona izay nomeny lay dragona fahefana sy seza fiandrianana sy nomeny hery lehibe araka ny hitatsika moa zany eo amin'ny apokalipsy toko 17 andeniny faharoa ireo bibidy roa mpanompon'ny dragona ireo dia namitaka an'izao tontolo zao ny nataony satria amin'ny mampanompon'ny dragona anazy dia izay tian'ilay dragona atao no natao ilay dragona no nanome azy ireo fahefana sy seza fiandrianana sy hery lehibe dia nazavaintsika farany teto fa ny apokalipsy toko 17 sy ny Daniel toko 7 dia mifandray zany hoe mitovy zany ny fahitana sy ny faminaniana nambara ny Jauna ao amin'ny apokalipsy toko 17 sy ny nambara ny Daniel mpaminany ao amin'ny Daniel toko 7 ny voaresaka sy nazavaina teto farany dia ny makasika n'ilay atao hoe mitena ratsy ny tabernakely ilay bibidy voalohany zay ny voalaza ao amin'ny apokalipsy toko 17 andininy fahaenina ravatrina dia zao ny voasoratra hoe ary nanokatra ny vava ny tena ratsy ny mpamorony izy dia ny tena ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny dia ireo zay mitoetra any an-danitra efa nazavaina teto ny fatanteran'ilay atao hoe mitena ratsy ny anaran'ny mpamorona io bibidy voalohany io fa ny toyan'ny fanazavana kosa zao dia ilay atao hoe mitena ratsy ny tabernakely ny tabernakely araka ny fanazavana efa noentina teto tamin'iny herinandro lasa iny dia toerana nametrahana ny didy folo zany hoe ny hita ao anatin'ny tabernakely zany dia didy folo raha tamin'ny andro zanak'Israely izay nanangana n'izany tabernakely izany satria nasaina nanangana n'izany i Mosesy dia nasaina napetraky Mosesy tao anatin'io tabernakely io ny didy folo na teny folo amidika teny sasany dia hoe teny folo zany hoe ny didy folo zany dia midika ihany koa hoe teny folo izay nomeny avo indrindra any Mosesy nosoratana tamin'ny vato fisaka ary nasaina nampirimina tao anatin'izany tabernakely izany io tabernakely izay toerana nametrahana ny didy folo io
dia nitenena n'ilay biby ratsy na notevatevainy ihany koa. Ny hevitry ny teny hoe miteny ratsy araky ny efa nazavaina teto sy hita ao Mateo toko 7:7 dia azavainy ery ambany ery hoe ny miteny ratsy na ny blasfemia dia miambo itovy amin'ny mpamorona na maka ny toeran'ny mpamorona, ka eo amin'ilay hoe miteny ratsy ny taberna kely dia midika hoe maka toerana ao amin'ny taberna kely, zany hoe maka toerana ao amin'ny didifolo zany ilay bibidia voalohany izay nomen'ilay dragona fahevana. Tahaka zany ihany no voalaza ao amin'ny Daniel toko 7:5-20 izay mivaky hoe ary iteny anohitra ny avo indrindra izy sy ampahory ny olo-mason'ny avo indrindra ary hitady anova fotoana sy lalàna ary atolotra eo an-tanan'ireo ambara-pahatapitry ny fetrandro ray sy ny fetrandro roa ary ny atsasaky ny fetrandro. Ny teny nanohatra ny avo indrindra ilay biby faefatra, ilay fanjakana faefatra tao amin'ilay fahitany Daniel dia nampahitana fahitana makasika anareo biby efatra lehibe zay nipotra avy amin'ny ranomasina na ihany koa fanjakana efatra lehibe. Eo amin'ilay Daniel toko 7:15 no vakina teo rehefa vaketsika manomboka amin'ny 19 dia azavaineo hoe ilay biby faefatra dia fanjakana faefatra ety ambonin'ny tany izay ho hafanao ny fanjakana rehetra teo alohany. Io biby faefatra io dia nandrava sy nanosoosy ny tany manontolo ary nanohatra ny avo indrindra sy nampahory ny olo-mason'ny avo indrindra ary ihany koa nanova fotoana sy lalàna, ka natolotra teo an-tanan'ilay biby faefatra ireo zavatra ireo mandra-patapitry ny fetrandro ray sy ny fetrandro roa na ny atsasaky ny fetrandro, mbola zava-miafina lehibe sy lalina be izay fetrandro ray sy fetrandro roa sy atsasaky ny fetrandro zay na 3 andro sy tapany na 3 taona sy tapany na 20 volana na 900 andro ray ihany no hevitra zany teny sy taona voalaza ao izany. Fa ny zavatra azavaiko androany sy ny ofintiniko ao anatin'ny fotoana foy aloha satria mety maro amintsika no tsy naharaka an'ireny fandaharana sy fanazavana efa nazavaina ireny dia izay no antony amtinako anazy. Efa nazavaina teto iaho teo ny fatanteran'ilay atao hoe miteny ratsy ny anaran'ny mpamorona ilay bibidia voalohany, fa ny azavaitsika zao dia ny fatanteran'ilay atao hoe miteny ratsy ny taberna kely. I Constantin dia anisan'ny tafiditra ao anatin'ny mpanjaka nitondra ny fanjakana Romana tamin'ny andron'ireo amperora izay nifandimby ary tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe bibidia voalohany, zany hoe mpitondra fanjakana atao amin'ilay bibidia voalohany. Ny fanjakana Romana no entin'ireo amperora izay nifandimby no antsoina hoe bibidia voalohany ary ny fanjakana Romana no entin'ny fahefana papaly no bibidia faharoa. Ny asan'ity bibidia voalohany ity zany hoe ny asan'ireo amperora Romana izay nitondra ny fanjakana Romana nandritra ny 200 taona mahery dia voatanisa eo amin'ny Apokalipsy toko 17 manomboka eo amin'ny 15 ka hatreo amin'ny 19. Voatanisa eo zany ny asan'ity bibidia voalohany ity ka tafiditra ao anatiny zany ny asa tao amin'ilay bibidia voalohany zany ireo amperora rehetra izay nifandimby ary fantatry ny mpahay tantara mpivavahana sy ny mpandalina ny tantaram-piangonana hatrany am-piandohana, zany hoe zay rehetra nianatra ny tantaran'ny fiangonana zanak'Israely sy ny fiangonana najoron'ny apôstôly dia mahafantatra tsara fa ireo fanjakana Romana sy ireo amperora Romana izay nifandimby dia nanenjika ny fiangonan'ny apôstôly, namono an'ireo apôstôly ary nandringana an'izay mpivavaka nanaradia ny fampianaran'ny apôstôly tamin'ny vanim-potoana nisiny zany fiangonan'ny apôstôly izany. Izy reny no antsoina hoe mpiasan'ilay dragona tao amin'ilay fanjakana Romana no entin'ireo amperora izay nifandimby ary bibidia voalohany no ilazan'ny Apokalipsy toko 17 anazy. Ka ny amperora Constantin dia anisany nametraka asa lehibe sy nanangana fototra lehibe sy goavana
tamin'izany fivavahana romanna izany, zany hoe rehefa rava ny fiangonana najory ny apôstôly no ravan'ireo hery sy fahefana amperora ireo dia nanangana ny fiangonany am'izay ireo amperora romanna ireo ka i Constantin no lehibe mpanangana zany fiangonana romanna izany sy nampijoro ny fotom-pampianarana mitandrina sy manaja ny andro voalohany amin'ny herinandro ho andro fivavahana. Fa tamin'ny andron'ny apôstôly sy tamin'ny andron'ny fiangonana izay najory ny apôstôly dia mbola tsy niova ny fotom-pampianarana sy ny fotom-pinoana fa mbola nino an'ilay anarana avy amin'ny jiosy nandoalika sy ny antso tamin'ilay anarana amin'ny teny hebreo ny fiangonana najory ny apôstôly sy ny mpanaradia ny mpamonjy tamin'izany fotoana izany, ary ny fotom-pampianarana rehetra ihany koa dia izay mbola avy amin'ny apôstôly no noraisina ka anisan'ny fotom-pampianarana tsy maintsy narahana sy najaina ny fanajana ny andro sabata araky ny voalaza ny apôstôly Paoly manafatrafatra mihitsy izy ao amin'ny Hebreo 4:7 manao hoe koa dia mbola misy ny sabata fitsaharana ho an'ny olony avo indrindra, fa izay miditra amin'izany fitsaharana zany dia izy koa no nitsatra tamin'ny asany tahaka ny mpamorona nitsatra tamin'ny azy tamin'ny andro fafito, koa aoka isika azo tohiditra amin'izany fitsaharana zany fandrao misy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka ny sasany. Zany hoe nanamafy Paoly ao amin'izay teny sy epistily nosoratany ho an'ny Hebreo izay fa mbola misy ny sabata fitsaharana ho an'ny olony avo indrindra. Ny apôstôly dia nanangana fiangonana ka marobe ny mpanaradia ny mpamonjy izay nizotra sy nandeha tamin'izany finoana sy fiangonana najory ny apôstôly izany, nitazona ny fotom-pampianarana marina sy ny fotom-pinoana izay avy amin'ny jiosy izy ireny. Rehefa nandoalika izy ireny, rehefa nivavaka izy ireny dia ny anaran'ny avo indrindra sy ny anarany zanak'ondry izay mariako hatrany hoe iray ihany ny anaran'ny avo indrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry, zany hoe ny anaran'ny mpamorona ihany no anaran'ny zanak'ondry izany natonga azy ny teny hoe zao sy ny ray dia iray ihany, izany natonga azy ny teny ihany keo amin'izao na toko 5:7 manao hoe izao dia tonga avy amin'ny anaran'ny raiko, izany keo natonga azy teny amin'izao na toko 7:2 manao hoe terizo izy ireo amin'ilay anaranao izay nomena hoahy, ny anaran'ny avo indrindra no nomeny ny zanany ary izany anaran'ny avo indrindra nomeny ny zanany zany no itehirizana ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Nandoalika tamin'izany anarana izany niderana zany anarana izany nandroaka demoni tamin'izany anarana izany nametratanana tamin'izany anarana izany ireo apôstôly sy ny mpitondra fiangonana izay nandimby ny apôstôly tamin'ny taonjato voalohany sy ny faharoa sy ny fahatelo izay mbola nisiny zany fiangonan'ny apôstôly izany saingy nofoanan'ireo amperora romanna izay nifandimby izany fiangonana sy fampianaran'ny apôstôly izany ka rehefa foana ny fiangonana najory ny apôstôly rava ihany keo ny fotom-pampianarana marina avy amin'ny apôstôly dia nanangana ny fotom-pampianarana sy ny fotom-pinoany amin'izay ireo amperora romanna. Niova nanomboka teo ny anarana izay nantsoina lasa niantso ny Jesus Kristus na Jesus Krista na Jesosy Kristy ny olona nanomboka atreo, tsy nino an'ilay anarana amin'ny teny hebreo intsony, tsy niantso an'ilay anarana amin'ny teny hebreo intsony satria no enjehana no vonoana no gadraina natao avokoa zay fomba fampijaliana mangery firehetra tsy zakan'ny aina raha mbola nino an'ilay anarana avy amin'ny hebreo avy amin'ny jiosy, raha mbola nino an'iny anarana iny ny fiangonana sy ny olona nanaradian'ny mpamonjy dia no vonoana ho faty, raha mbola nanaja ny sabata ihany koa dia no vonoana ho faty sy nenjehan'ireo amperora romanna. Noho izay fanenjehana sy famonoana ho faty ireo zay nitazona ny famarinana izany dia lefy ny fiangonan'ny apôstôly izany na tonga ny teny voasoratra eo amin'ny Daniela 7:20 manao hoe nampahory ny olo-masiny avo indrindra izy
nanohatra ny avindrindry izy lay fanjakana faefatra zany sy antony ihany keo hitantsika teny voasoratra amin'ny apokalipsy toko fahatelo amby folo andininy fa fito manao hoe niady tamin'ny olo-masiny avindrindra ilay bibidy voalohany dia resy ireo olo-masiny avindrindra ireo. Ilay bibidy voalohany zany dia nanatanteraka an'ireo asa izay voalaza ireo nanafoana ny famarinana ilay bibidy voalohany rehefa foana ny famarinana dia nanangana fotom-pampianarana sy fotom-pinoana izay diso fotom-pampianarana diso fotom-pinoana diso izany no natsanga ilay bibidy voalohany nasainy ny vavaka tamin'ny Jesosy na tamin'ny Jesosy na tamin'ny Jésus amin'ny teny latina na tamin'ny Jesus amin'ny teny anglisy na Jésus amin'ny teny frantsay nasainy nino niny amin'izay ny olona rehetra teto ambonin'ny tany tamin'ny taona 530 dia natsanga ny empereur Adrien tao amin'ny tempolo tao a Jerusalema ny tempolo ho an'ny Zeus na ho an'ny Jupiter na ho an'ny Jesosy na ho an'ny Jesosy efa tamin'ny taona 530 no nitsangana tao amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana nampilazaina ny Daniel mpaminany ary nanamafy ny mpamonjy ao amin'ny Mateo toko fa 4:20 andininy fa 10:10 manao hoe rehefa hitanareo mitsangana ao amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniel mpaminany aoka isaina izay mamaky izany zany hoe nanamafy ny mpamonjy fa isy fahavetavetana hitsangana ao amin'ny fitoerana masina ary izany fahavetavetana hitsangana izany no nahatonga ny fahamarinana ho rava no ravana ny fahamarinana de najoro ny fahavetavetana amin'ny dikateny sasany de hoe zava-marikoriko natsangana tao amin'ny fitoerana masina ka tamin'ny taona 530 teo aorian'ny mpamonjy no nitsangana n'io fahavetavetana io tao amin'ny fitoerana masina ny fitoerana masina voalaza amin'ny faminaniana io dia ny tempolo tao Jerusalema izay fohy be fivavahan'ny jiosy fa no ravan'ireo empereur romana ny tempolo tao Jerusalema tao amin'io tempolo tao Jerusalema io nefa nametrahan'ny Solomona ny anaran'ny mpamorona ka nahatonga an'io tempolo io ho fitoerana masina satria zay misy ny anaran'ny mpamorona dia atsina hoe fitoerana masina dia napetraka tao amin'io tempoly io ny anaran'ny mpamorona tamin'ny andro nitokanana an'io tempoly io mandra-pandrava n'ireo empereur romana an'io tempoly io tamin'ny taona 70 satria tamin'ny taona 70 no noravan'ny miaramila Titusy miaramila romana noravany ny tempoly tao Jerusalema fa nandritra ny fotoana rehetra mbola nahateo an'ny tempoly dia tao anatin'io tempoly io ity anaran'ny mpamorona izay aseho amintsika ity mariako hatrany fa tao amin'ilay boky navoaka ny librairie Masindapoly mitondra ny lohateny hoe ny tantara famonjena amin'ny testamenta taloha no nahitana an'ity anarana ity azavainy eo ambany eo hoe ny anarany ave izay aseho amin'ny taretsoratra Hebreo tranainy io ambony io ary amin'ny taretsoratra antsoina hoe kadrata na efajoro mbola Hebreo ihany koa zany Hebreo moderna ity ambany ity fa ny eo ambony io Hebreo tranainy azavainy eo mihitsy hoe io amin'ny taretsoratra Hebreo io ny anaran'ny mpamorona io anarana amin'ny taretsoratra Hebreo io no nandehanany zanak'Israely io no nandoliany sy ny vavahany io no notazomin'ny apôstôly io no nandolian'ireo fiangonana izay najoron'ny apôstôly ary nofoanan'ireo empereur romana io anaran'ny mpamorona io anaran'ny mpamorona io no lohalaharana sy voalohany tokony hokatsahany zay mikatsaka ny famarinana fa na dia manatra ny sabata ary ianao na dia tsy mihinana biby maloto ary ianao na dia mavita famantarana sy fahagagana ary ianao na dia efa mpaminany ary ianao nefa tsy mahafantatra n'io anarana io dia tsy ho fantatry ny mpamonjy ihany koa ianao amin'ny andro farany hitsarana antsika ary rehefa tsy fantatry ny mpamonjy ianao dia ho voaroka ho any amin'ny elo satria tsy misy anarana hafa nomena ny olona zahoana famonjeny ety ambany masoandro na jiosy isika na jentilisa iray ihany no mpamonjy atsika rehetra ary zay rehetra miantso ny anaran'ny avindrindra no hovonjena hoy nambaran'ny Paoly amin'ny Romanina toko 10 fa 2:10 ka hatramin'ny 7:10 anjaratsika no mandinika fa nisy ny atao bibidy mpanompon'ny dragona nanova fotoana sy lalàna nanafoana ny fitandremana ny sabata io bibidy mpanompon'ny dragona io fa nanangana ny fanajana ny andro ny masoandro na ny andro sanday na ny andro dimanche moka lalàna ny empereur Constantin tamin'ny 7 mars taona 1:7 nandidy ny olona sy ny fahefany sy ny fanjakana rehetra izay teo ambany fahefany fa tsy maintsy mitsahatra
amin'ny andro-be voninahitry ny masoandro ny ponina rehetra ka manome voninahitra ny masoandro rehefa nivoaka io lalàna io tamin'ny taona 2023 dia nofoanana ny fanajana ny sabata ary izay mbola te hifikitra ny fitandremana ny sabata dia novonoina ho faty niova nanomboka teo ny andro fitsaharana ilay andro sabata izay lalàna napetraky ny mpamorona dia novan'ny fahefana emperora romana ho andro alahady andro voalohany amin'ny herinandro fiankohofan'ireo mpanompo sampy amin'ny masoandro ka izany na tonga n'ilay anaran'ilay andro hoe sonday araky ny efa nazavaiko teto hoe ny dikany amin'ny teny malagasy dia andron'ny masoandro rapitso indray isika manaraka ny toyan'izao fanjavana izao fa famitinana izay zavatra efa nampitaina tamin'iny herinandro sy tamin'ny efa lasa iny izay nampitaiko teto androany izay ilazao hatrany ireo namanao sy fianakavianao sy mpiara-mivavaka aminao ijery anyty fandaharina ity lazao izy fara fiainana mandrak'izay no tady avinao iray ihany no marina ary izany marina tokana izany no tokony hokatsahantsika zay ho any amin'ny fiainana mandrak'izay zava-doza ny tsy fahalalana rehefa tsy mahalala ianao kanefa mivavaka de voafitaka ianao ary sahako no miteny sy manambara amintsika izay mijery an'ity fandaharina ity fa maro de maro ny mpivavaka efa voafitaka fa ianao kosa rehefa manomboka mijery an'ity dia afaka andositra hiala tao anatin' zany fandrika sy fitaka izany ianao mametaka mandra-pitafa ho amin'ny eram-petso indray fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon illuminati ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany ianaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay